fa isaingy mbola eo ampandiniana sy ampanantanterana azy izay iarahana amin'ny mpihevitra rasy ny braony fiangonana ray manontolo ny fanapahana ny tsangambato izay ho tanterahana fa kosa ny programa rehetra kosa hatramin'ny farantaona dia efa vita sy efa voalamina tsara zany ohatra afaka teneko an'izany ny ankalazaina mandritra ny ity fankalazana faefapolo amby zato taona ty ny jobily fanambadiana izay mihoatra ny 5 taona miakatra ny jobily ny zokiolona izay mihoatra ny fitopolo taona miakatra ireo dekona soloolona izay naharitra 12 taona teo amin'ny asa fanompoana ny fahatsiarovana ireo mpampianatra eo amin'ny sekoly andray manarefo izay rahan'ny fitsika manala maintsy ambotra araba amin'ny tantana ary koa ny fahatsiarovana andreo mpiasa am-piangonana 10 taona niakatra eo koa ny fankasitrahana ireo mpitandrina rehetrarehetra izay nifandimby tamin'ny nitondra ny fitsika manala maintsy hatramin'izay sy ireo taranany zany a dia ho tsarovana ihany koa amin'ny ity taona fankalazana ny 5 amby zato taona ity dia eo ihany koa ny mpandray naharitra 20 taona miakatra izay anitanana ny kristianina rehetra sy tsika kristiana rehetra amin'ny fitsika manala maintsy mba hiombona amin'izany ary efa hiomana ny amin'izany satria hoezahantsika mba ahazo sy hiaina tanteraka amin'izany hoe fifalian'ny fankalazana 5 amby zato taona zany daholy ny fiangonana ray manontolo maro sosona tokoa ny fankalazana ny faraparana ihany koa ny resadresakitsika ndray matoy ajatina inonona fa misy ny fanetanana tolotra ho an'ireo ampelezana ny eo antoerana ihany koa dia amafisany izay fanetanana izay oeto zay mititaka ny fanetanana farany izay hoantsika kristiana rehetra izay ao amin'ny fitsika manala maintsy na isika izay fa nahita fahasoavana natao batisa ary noraisina mpandray tao nefa lasa any ampelezana maro samihafa sy amin'ny toerana maro samihafa any dia hiatanitsika rehetra mba ho avy amin'ny alahady 4 ny volana febroary ho avy zao amin'ny sivora maraina no anomboka ny fotoana amin'ny koa no vetsotsika voalohany indrindra ny hira fanevan'ny 10 amby zato taona ary ny faran'izay amaranantsika azy dia izao hoe ny tena zava-dehibe eo anatin'ny fankalazana 10 amby zato taona ho atsika kristiana rehetra dia ny fampitomboana ny ara-panahintsika eo amin'ny tompo ary koa ny mba hahafahantsika miara-mifaly mideran'andriamanitra ao anatin'izany 10 amby zato taona ny fiangonana izany ka dia tongava maro isika ary manentana antsika rehetra samy ho avy mazava izay fanazavana nentin'andray matoy ajatina izay sorana feny ianao nasain'ny fampalalana